Manatra ny araba Douglas Topkovavy ary manasana mpanajana ndray anaraka ny tramin'ny farany ny fampalalam-baovao eto ny fahita lavitra amin'ny TV ny zava-nisy ao anatin'ny fivirina izay tanterahany ireo solombavam-bahoaka eny amin'ny lampanatsimbazaza iny no isan'ny hoentina amintsika eo ihany koa ny voatsirambon'ny tanan'ny BNGRC manoloana indrindra ilay aitrano izay tsy be sarety tamin'ny andron'ny omaly ny sehatra sosialy tsy adino azany koa no mitondra izany amintsika mizara ny hevitra solombavam-bahoaka amin'ny eritreritra natanteraka fandravana gouvernement amin'ny alalan'ilay antsointsika hoe motion de censure ho an'ny solombavam-bahoaka eo anivon'ny HVM tena nambara izy ireo fa tsy ilaina ny fanatanterahana izany tsy ankilany kosa nefa ny avy amin'ny mampara dia nanamafy fa lara-pameana ny fanatanterahana izany motion de censure izany. Ravamaina omaly ny fivorian'ny solombavam-bahoaka izay tsy azo natrehana teny amin'ny lapan'ny antenimieram-pirenena tany teny Tsimbazaza. Fivoriana izay namoahana ny eritreritra hanovana ny gouvernemanta ary nitakina ny tombotsoan'ny solombavam-bahoaka araka ny voalazan'ireo solombavam-bahoaka nanatrika. Mizarazara kosa nefa ny hevitrireo solombavam-bahoaka manoloana ity fikasana n'olo gouvernemanta ity. Ho an'ireo mivondrona parlementara HVM dia tsy fotoana tokony hirosona amin'izay fanovana gouvernemanta izay izao satria mitady fitohinana sy fanamarina toerana ankehitriny ny firenena. Tsykilo le izy le fivoriana malariva aloha tsy dia resaka motion de censure fa misy ny manararoatra manaboila zavatra tsy izy mety fomba fiady angamba zany fa ny fitambarana ny député rehetrarehetra foana ny tena baziny tao eo koa misy ny vahiny mbola voatonga dia anisan'ny nampafantarina koa hoe ohatrohatran'izao ny ato iara-malala moa mikorontana koa misy korokorontana ny saim-bahoaka amin'izay tsy malala mitoedra raha misy fa ny fahitako azy tokony lamintsika tsy fotoanany fanaovana an'izany zao fa fotoanany fijerenany tombotrombahoaka amin'ny solombavam-bahoaka moa izay foana izay metimety ny vahoakanay izay ny matematesanay ny fidianany vahoakanay ny zavatra imasionay voalohany ka io dany miteny motion de censure amiko manokana aloha na HVM na tsy HVM tsy fotoanany zao tsy fotoanany fa aoka aloha ipetraka tsara ilamina tsara ny vahoaka izay vao miditra amin'izany. Ho an'ireo solombavam-bahoaka sasasasany kosa dia ilaina ny fanoloana ny gouvernemanta. Ho an'ny solombavam-bahoaka Nicolas Randrenasolo dia maro ireo fampanantenana izay mbola tsy tanteraka ankehitriny. Za zany dia efa niteny hoe raha vao gouvernement io zany igny zany seroako amin'olo fa anisativako manokana zavatra zay ka mikasitrasaka motion de censure zany azinao iny moa zany initiative ny député manontolo iny fa salaminakay zany efa tahany koa zany natosiky dia mety amin'ny eritreriko zany zavatra iny fa ny azy zany dia hoe zay député monko zany azinao marobe ny fampiasaraviana sy ato zany misy ianao zany izy milaza zany kanefa ambadika azy ianao zany azinao no manao zavatra ambany tanana foana zany azinao dia fampisikosikitrety fa salaminakay zany fa vonina amin'ny akatsiniarina zany zao satria agnatony dia zao raha pirenena ty azinao sy resaka hoe salamin'iny resaka fitondrana na hoe fitondrana orinasa fa raha fagnolo zany ny fidy anao tokony asa aloha anao zany agnolo ny fidy anao salamina zany problemako zao problemako zany dia zay fotsiny hoe ahoana mba hapisy ny resaka hoe fododrapitasina ny tamisy anakay ihany mba hivotany lalana boka iosy jusqu'à ny petroka ahoana ny azahoana resaka hoe microfinance ahoana azahoana barrage amin'ny faritra misy anakay ihany ahoana azahoana hoe hivotany lalana ambany vohitrany zany lara-pahameko zany kanefa zay zavatra zay zany azinao tsy hitavako mangirana zavatra zay zany mahatonga anakay zany mitabataba foana amin'ny fanjakana fibety indrindra gouvernement. Raha pisy maraina dia ao anatina fivoriam-baomera no ivory ireo solombavam-bahoaka fotoana izay anapahan'izy ireo ity resaka fanoloana gouvernemanta ity.